Izay ny eo amin'ny tontolon'ny taranja baolina lavalava fehany dia mendrim-piderana ny zavatra nisy teny amin'ny kianja Makinandro-Tapenaka tamin'ity androany ity, voafetanteraka ny lafin'ny filaminana. Eo ihany koa nanao ny aintso zavatra ireo mpitandro ny filaminana satria dia nijery ampitoniana sy ampilaminana ireo marobe tonga teny amin'ny kianja Makinandro-Tapenaka. Ny azo ambara dia tsy mahazaka lalao goavana itsony ty kianja Maki ity raha eo amin'izay fahatongavan'ny mpijery izay ka dia teny atsipy zay ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana ny amin'ny tokony jerena ny fanabeazana na ny ty fanamboarana ity kianjany Maki ity mba ahazaka mpijery misimisy kokoa no izao efa misy ankehitriny izao. Ivadika amin'ny taranja baolina kitra isika toy ny Orange Pro League tamin'ity faran'ny herinandro ity, tafaverina eo amin'ny larana voalohany vonjomaika ny Kosfa rehefa nandresy ny Ajesaya tamin'isa 2-0. Nitoika niditra tamin'ny andro faraika ambin'ny folo tamin'ity faran'ny herinandro ity ny fifaninanana Orange Pro League. Ny andro ny sabotsy aloha dia hanomotsan'ny ekipan'ny Knapsa Sporitas tamin'isa 5-0 ny ekipan'ny Tia Kitra FC avy any Antsinanana ateny amin'ny complexe sportif Votovorona. Nanjaka tokana ny tompon'ny kianja tamin'ity lalao ity. Tokony ho natafiditra baolina faharoa ihany anefa ny Tia Kitra FC tao aorian'ny penalty azo saingy voasakany ando mpiandro tsatonkazon'ny Knapsa Sport izany. Tendry Anarak'izay teny Votovorona ihany dia nisarakady sahala samy tsy nisy ny tokony ekipan'ny AS Jetmada LGP plus Analamanga. Tamin'isa telo kosa no nanolian'ny ekipan'ny FCA Ilakaka avy any Orombe ekipan'ny Club Manalanjory tany amin'ny stadium Barika di Tomasina. Ny andro ny alady indray dia tamin'isa tokana ray noatra ny voan'ny ekipan'ny Fosa Junior FC Bueno Pandesina nanoloana ny ekipan'ny AS Adema Analamanga. Baolina tafiditra Badio teo amin'ny minitra 5-20. Agasi aloha hatreto ny tanay mimako manato nefa I promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby. I know I never think before I jump, and you're the kind of guy the ladies want. And there's a lot of cool chicks out there. I know that I went psycho on the phone. I never leave well enough alone, and trouble's gonna follow where I go. And there's a lot of cool chicks out there, but one of these things is not like the others. Like a rainbow with all of the colors, baby doll when it comes to a tsy nisy fetraikany tamin'ny ekipan'ny Fosa Junior FC arak'izany ny tsy fampinanisa teny ambony kianja tao riny ny karatra mena azo ny Naina Avzara teo amin'ny minitra 4-30. Atany amin'ny kianja nampasambaza Fianaratsoa indray dia tamin'ny io satokana rainoatro ihany koa no nandresen'ny ekipan'ny 3FB Tuliara avy any Atsimo andefana ny ekipan'ny Zanakala FC Matsiatra ambony tao an-taniny ary farany dia resin'ny Kosfa Analamanga. Tamin'ny sarainy oatra ihany koa ny ekipan'ny Ajesaya Bongolava tany Votovorona. Baolina tafiditra Julien teo amin'ny minitra 2-20. Fandresena izay namerina indray ny ekipan'ny Kosfa eo amin'ny larana voalohany vonjomaika rehefa nalain'ny Ajesaya teo am-pelatanana izany tao aorian'ny andro 10 natao tamin'ny herinandro lasa iny. Tao aorian'ny andro faraika ambin'ny folo iny ary dia tahaka izao indray ny filaharana vonjomaika amin'ity fifaninanana Orange Pro League ity. Amin'ny tanany larana voalohany ny Kosfa Analamanga manana isa 5-20, faharoa ny Knapsa Sporitas manana isa 3-20, manaraka azy ny Ajesaya Bongolava eo amin'ny larana fahatelo manana isa 3-20 saingy mampinatombo amin'isan'ny baolina tafiditra ny ekipan'ny Knapsa Sport. Niakatra eo amin'ny larana fahaefatra ny ekipan'ny Fosa Junior FC Bueno manana isa 7-10 na dia mbola manana lalao tara roa tsy vita azy. Fa dimy ny AS Adema Analamanga manana isa 7-10 miabo efatra nisan'ny baolina tafidiny
fahenina ny SG Mada manana isa 7-10, miabo 3 kosa ny goal différence ho an'ny ekipan'ny SG Mada. Larana hafafito ny LGK Plus avy eto Analamanga manana isa 9-10, alarana fahavalo ny ekipan'ny 3FB avy any Atsimo andrefana manana isa 5-10. Eo amin'ny larana fahasivy no misy ny Zanakala FC avy any Natsatrambony manana isa 3 izay mbola manana lalao ray tara ihany koa. Atoraka izany ihany koa dia mbola manana lalao tara ray ekipan'ny FCA Ilakaka avy any Orombe izay mipetraka eo amin'ny larana fahafolo ary manana isa 7. Ny Tiakitra FC avy any Atsinanana no mitana ny larana faha 11 manana isa 5 ary mitana ny rambony kosa ny ekipan'ny Club M Manalanjorofo mbola tsy nitoko ary efa nampidirina baolina 2-7.